androantsika nanatanteraka ny réunion niarahana tamin'ireo ndraikitry ny sampandra rehetra teto amin'ny ministera foibea. Tanjona atao anatin'izay dia ny ahafahana mampitombo ny fandraisana ndraikitry ny tsirairay manoloana an'ireo ataontsika hoe fanampiboavana miandry ny ministera famokarana sy ny fitafiana ao anatin'ilay fanatratrarana ny tanjona sy ny vina fahavitantena ara-tsakafo. Voatsela akorytsika nanatanteraka n'ilay fikaonan-dom-pirenena mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafo. Tao anatin'izay indrindra aorianan'izay no nanaovana n'ilay antsika hoe andao aloha satria amin'ny alalan'ny olona ahafahantsika miroso sy manatanteraka amin'izay fanetsiketsehana sy fanatratrarana ny tanjona izay. Ny andrasana aorianan'ity fivorian'ity dia mba ahafahantsika miroso haingana kokoa sy ahafahantsika ihany koa hoe ho fantatry ny tsirairay tokony andraikitra rehetra satrokajy atao ministera inavy ireo vino, inavy ireo tanjona ny andry antsika, inavy ireo fanampy tsy maintsy ho tratraritsika ary anatin'ny fotoana fohy dia efa fantatritsika hoe ahoana ara ny anovatsika ny fomba fiasa, ahoana ny anovatsika ny fomba fanerasera, ahoana ny ahafahantsika manatsara ny sy manentana ireo karamiasantsika tsirairay avy hiara-entana